dia satria mbola velonaina indray zasy ianao a hiatrika an'ity herinandro ity a zay herinandro a amaranana ny taona miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Vaovao tananao fito izany vavaka izay fanotanian'Andriamanitra antsika tamin'ny lalam-panompony teo a mivoninahitra ny tompo a misaora azy a ankasitrao ny anarany a aoka ho vitanao ny manokatra amin'ny fonao ho an'Andriamanitra vao maraina amin'ny fanantenana azy, amin'ny fanantenana ny teniny a, amin'ny fisokafany ao anatinao iombona amin'ny fanatrehany androany. Mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavana sy famindrapo, misaotra ny amin'ny fahatsaranao vaovao homana maraina ho anay a, misaotra ny amin'iny herinandro lasa iny, misaotra ny amin'ny fahafanana kalazan'ny krismasy a, misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy. Tsy aro takatry ny saina avokoa ny zavatra mitranga sy miseho, fa ny aro takatry ny saina dia ny fahatsaranao izay ambaran'ny Baiboly. Misaotra indray ny amin'izao maraim-baovao zao. Maraina tsy miverina indroa, afaka hisitraka ny tsirony androany miaraka amin'ny fanatrehanao zay. Misaotra fa tia ny herinandro mamarana ny taona. Afaka ny amarana tsara ny taona zay rehefa mamarana tsara miaraka amin'ny fanatrehanao, rehefa vonona azoto amoaka ny fahatsaranao avy atao anatinay. Mba tonga ny herinandro ity tsy handalo foana na ho amin'ny fahazarana fa ho amin'ny fiavaozana any anaty a, satria Andriamanitra mahatoky ianao a, sady Andriamanitra tsara. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao programa vaovao zao a. Taio fotoana maraina, taio izay rehetra manaraka an'izao sekoly zao a, taio reto zanakao tonga vao maraina, mame voninahitra anao a, sy mametraka ny asaribidiny fanjakanao sy ny fahamarinanao ho loha laharana eo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Amen. Tena akaikinao a, tonga soa ianao hoe a. Eto fanatrehan'Andriamanitra hoe a. Manana teny ho anao indray Andriamanitra hoe. Dao tsika itiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety a. Dia araka izany teny izany moa izany dia manao tonga soa anareo androany a. Tain'i Jesosy a. Aminao fa ao amin'i Jesosy tsika ahita ny antony zavatra rehetra. Amen. Mahaiza manararoatra ny zavatra ataon'Andriamanitra sy apetraka Andriamanitra. Fa sarobidy be ny fisian'ny teny isan'andro a, sarobidy ny fisian'ny sekoly a isa maraina. Raha zao tsika amin'ny fito sasany a, any France amin'izao amin'ny 5 sasany a, fa misy olona mifoha maraina any a anaraka ny teny. Nefa ny ora patoriana any a, any amin'ny am'rairay maraina any. Fa noho ny amin'ny etaetan'ny tenin'Andriamanitra dia mamola tena hifoha maraina anaraka teny. Ianao eto tsy hoe manaraka teny fa manatrika an'ilay fotoana hitoriana an'ilay teny mba mahaiza manararoatra an'ilay izy. Amen. Dia mino fa hitantsika ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanambarana na ny révélation dia manondro hatrany hoe Iza Andriamanitra. Ny tena marina zany tsy hoe nanome révélation Andriamanitra mba ahafantaranao momba ny fanasitranana. Fa ny révélation men'Andriamanitra dia mahakasika azy izay azonao tarafina eo amin'i Jesosy. Izany hoe ny révélation zany dia maneho aminao ny zava-miafina momba n'Andriamanitra, ahafahanao mifanerasera aminy sy ahafahanao mifankahita aminy. Amen. Ahoana moa no hamantarantsika hoe iza Andriamanitra? Raha ijentsika amin'ny Baiboly dia voafetra ihany ireo olona rehetra izay nifanerasera tamin'Andriamanitra. Ambara-pahatonga amin'ny fotoana nahatongavan'Andriamanitra tenany naneho ny tenany tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary izay ny important be nanomboka teo amin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy satria Jesosy no endrika tanteraka maneho ny ray. Izay mahatonga ny Jaona 7:17 hozy izy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Anisan'ny nidinan'i Jesosy ary tena fototry ny fidinan'i Jesosy nanao ny asa famonjena dia ny hatonga asy ny hatonga anao anina fiainana mandrakizay. Eto Jesosy manome définition fiainana mandrakizay, tsy leritreretinao. Ny eritreretin'ny olona momba fiainana mandrakizay dia le fiainana omen'Andriamanitra aoriana fahafatesana ho an'ny olona izay mijoro tsara ka nanao ny marina. Fa ny tenenin' Jesosy eto ny fiainana mandrakizay amin'ny fotoana andrenesanao teny ka hatonga anao ahafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa.
ahoana moa ny hamantarantsika an'Andriamanitra nefa Jesosy ny teny fa tsy nisy olona nahita an'Andriamanitra ozy izy afa-tsy ny zanany. Dikan'izay raha tsy nidiny Jesosy dia tsy mazava ny fahitan'ny olona an'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy dia naseho an' Jesosy ny fiainan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiainana izay nizarainy tamin'ny mpianany. Amen. Izany hoe rehefa mamaky Baiboly zany tsika ka mahita an' Jesosy dia sokafan'Andriamanitra ny masom-panahinao sy ny ao anatinao ahita an'Andriamanitra. Teneno akaikinao ny révélation hoe dia manondro an' Jesosy hoe. Raha ny tena marina zany tsy tokony hisy hoe révélation momba ny fitahiana ohatra, fa révélation momba an' Jesosy. Androany marina sekoly fanasitranana efa ela vetsina ian'izay aleluia pasteur sandratra. Androany marina sekoly fanasitranana dia tsy hoe révélation momba ny fanasitranana tokony hoentinao mamakivaky journée, fa révélation momba an' Jesosy sy ny ara-panasitranana. Amen. Amen. Fa maninona moa no mila fantaritsika? Maninona no mila fantaritsika Jesosy? Rehefa fantatrao Jesosy dia lasa mamantatra ny ray ianao. Ary rehefa fantatrao Jesosy, rehefa fantatrao ny ray dia ao anatinao ony ny fiainana mandrakizay. Zany hoe rehefa miamitombo ny ao anatinao me mahalala an'Andriamanitra dia me mahazo toerana ny fiainana mandrakizay. Ny epitanao ho isan'ny olona miaina an'ilay mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra dia ny ahatonga anao ho isan'ny olona fantatra Andriamanitra. Ny olona mahafantatra an'Andriamanitra dia ny olona manana ny fiainana mandrakizay, ary ny olona iaina ny fiainana mandrakizay io any akoatra dia izay olona fantatra Andriamanitra. Ny olona fantatra Andriamanitra dia voalaza ny Timoty 2:7-9 fa izay manonona ny anaran'ny Tompo miala amin'ny ratsy. Eo ny raintsika ary. Alleluia. Ary eo foana ambara-pahatonga anao vonona hiatrika ny Tompo. Misy ny atao hoe révélation. Ohatra, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy zany. Ary misy ny révélation marina. Rehefa miditra amin'ny révélation marina antsika dia miditra lalindalina kokoa, toy ny hoe Andriamanitra tsy azon'izaniza terena hanao ny zavatra rehetra hainy. Tsy voatery hanao ny zavatra hainy foana Andriamanitra. Zay zao révélation marina. Averiko dia mba ho azontsika tsara ilay izy. Ny révélation hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Révélation marina tsy voatery ataon'ilay izy. Zany hoe tsy hoe misokatra ny ao anatinao fa vitan'ilay izy. Dia tsy maintsy hanaja ny finoanao Andriamanitra dia se soumettre amin'ny finoanao. Mpanjaka foana izy ary tsika ny mila mise soumettre eo ambany fanjakana, fa tsy izy ny anaiky ny sitrapontsika. Zay mahatonga an' Jesosy nampianatra tao mivavaka nampianarin'ny mpianany hoe aoka ny sitraponao no atao ety tany tahaka ny any an-danitra. Amen. Ny révélation dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Mahay manasitrana anao izy, mahay manafaka anao izy, mahay manova ny fiainanao izy, mahay manome anao ny zavatra rehetra izy, mahay mitondra anao any amin'ny antom-pisinao izy, mahay manokatra lalana mba hatateraka ny nofinofinao, mahay manatanteraka ny fanirinao izy, mahay mamoaka anao anaty ady izy, mahay zavatra be dia be izy, ary mahay ny zavatra rehetra izy. Fa ny révélation marina dia zao, tsy voatery ataon'ilay izy. Mba hampitodika anao anaiky sy hanaja azy amin'ny mampanjaka tompony fanapahan-kevitra farany amin'ny fotoana rehetra. Tena akaikinao na dia mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra hoe amin'ny mampanjaka azy hoe dia tsy misy afaka manery azy hoe. Inona zany no fahendrena? Manao mampalahelo kely ianao mba hafahany azonao amin'izay ka tsy hainao zany andeha hisetrasetra be satria manam-pahalalana be hoe vitanao io Tompo, fa mba lasa ianao manery tena minegosy aminy, satria izy ihany mamoaka an'io fa tsy ianao, na dia nataony teny am-pelantananao aza ny safidy. Ok, iverina amin'Andriamanitra trano ny voninahitra. Androany tsy sekoly ny ilainao fa Jesosy no ilainao. Amen. Leo tsika hijery an'ilay hoe Andriamanitra mahay zavatra rehetra.
Natao sekoly mpanasitrana tsika ijery an'izay leo Andriamanitra mahay manasitrana. Amen. Manasitrana ny vatanao izy. Ao amin'ny Luc 6:19 amin'ny anaran'i Jesosy, nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy. Nisy hery niala tamin'i Jesosy ka nahasitrana ny olona. Avy amin'ny herin'Andriamanitra ny fanasitrahana ny vatana. Ho hitantsika ireo avy eo indray fa ny fanasitrahana ny aina dia avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra. No teo kely eny antsefatsefa ny aram-bato amin'ny fiainanao izay zavatra izay ny herin'Andriamanitra no mahatonga an'Andriamanitra nasitrana ny vatanao, ary ny fitiavan'Andriamanitra no mahatonga an'Andriamanitra nasitrana ny ainao. Amen. Eo amin'ilay fanasitrana ny vatana dia misy fotoana Andriamanitra manasitrana olona anankiray. Ohatra, rehefa teo amin'ny farihan'i Betesda Jesosy, olona maro nangetahita fanasitrahana teo. Tao amin'ny testamenta taloha midina anatina fotoana anankiray ny anjely, araka ny direktivan'Andriamanitra dia manetsika ny rano. Dia rehefa mietsika ny rano dia izay marary maninona? Miroboka voalohany ny sitrana. Ninona retina manjo azy ninona fanaintainana na hatramin'ny oviana na hatramin'ny oviana dia tsisy distinction na fahasarotana mihitsy ilay fiasan'Andriamanitra. Fa izay tafaroboka voalohany dia tonga dia mandray fanasitranana. Rehefa tonga Jesosy dia naseho an'i Jesosy fa tsy voatery miroboka voasitrana, satria le mpanasitrana mihitsy no manatrika eo. Amen. Fa reo marika eo nefa fa rehefa tonga teo Jesosy dia le lehilahy anankiray narandrina 7 taona no nokarakarainy. Mety samy niandrandra daholo ny olona rehetra izay nanatrika teo, fa ny zavatra nitranga teto aloha io olona anankiray io no nandray fanasitranana. Isaky ny misy fietsehany rano dia misy anankiray tafiditra dia misy anankiray sitrana. Teto indray Jesosy tonga ampafantatra ny olona fa efa misy dingana manaraka azon'Andriamanitra isehoana, tsy voatery miroboka satria le mpampiroboka mihitsy ny eo. Zay mahatonga ilay izy hoe tsy formule hoe tsy maintsy miroboka, tsy maintsy hampandrona, tsy maintsy misotro dite. Miaino tsara an'Andriamanitra fa tsy voatery ho zay, nefa mety ho zay. Ianao zany tsy tokony any amin'ilay fomba natanterahana ilay fanasitranana ny fisainao sy ny fifatoanao, fa tokony any amin'i Jesosy sy izay tiany atao eo amin'ny fiainanao. Tena akaikinao, izay tiany atao eo ihany hoe fa ianao mihitsy ny tiany hoe. Amen. Misy fotoana indray Andriamanitra manasitrana olona manokana. Vahoaka be nanaraka an'i Jesosy eo marika 5 andeha any amin'ny Jairo izy. Mifamaofao mitakosokosona. Fa vehivavy anankiray narara mandritra ny 12 taona manokana. Niomana tany an-trano, nivavaka anankapo, déclaré nanao déclaration de foi, nikasika tamin'ny somotra viavin-dambany, tonga dia nandray fanasitranana. Rehefa nahita an'izay ny olona dia nikasikasika an'i Jesosy daholo, fa nanaraka nandeha nakany amin'ny Jairo daholo ihany ny efa raha, satria tsy hoe rehefa mitranga amin'ny anankiray dia terenao tsy maintsy hitranga aminao. Possible le izy fa tsy voatery. Azontsika raha nandray ny anjarany ny olona iny nefa dia tia kosa nefa tsy voatery fa tia tena misy indray. Ny anjara ho anao amin'Andriamanitra tena misy foana eo. Ny fotoana tongavany eo amin'ny fiainana kosa tsy anjaranao no mamaritra hoe ihany nefa nahazo ny anjara, za ty ohatra ny taraiky, iza miteny fa taraiky ianao. Tena akaikinao, iza indray ny tenenao tany ambady tata fa taraiky ianao hoe. Tsy hoe namaly ny olona anankiray Andriamanitra dia tsy maintsy hamaly ianao androany Andriamanitra. Zay le lesona. Fa ny sura kosa raha namaly ny anankiray rangaha izy afaka hamaly ianao izy ary afaka hamaly ny rehetra ao amin'ny fotoanany. Ny fotoanany. Ary ny fotoanany tsara indrindra. Misy fotoana manaintaina eo ampiandrasana ny fotoanany. Fa rehefa mitranga ilay fotoana dia ho adinao io fanaintaina be io. Amen. Tsy ny fanafanganana an'ilay fotoana zany, fa mifanokafana ny fomba hanaiky ny fitondran'Andriamanitra. Fa mahasosy mampety antsika ny fitondrana. Misy fotoana indray Andriamanitra manasitrana olona vitsy. Marika 9:5 aminaran'i Jesosy. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo, afa-tsy nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy. Le nirasantsika teo mikasika olona ray izy, mamanga ny tokantranon'ny Petera.
tonga indray napitson'iny voninahitra anao Jesosy mbola tsy androany zany ana iverendraky raha pitso indray zay ne mahatonga tsika ty tonga isan'andro ety satria misokatra ny ao anatinao fa tsy fantatra eo oviana le izy fa raha mbola manao rendez-vous Andriamanitra dia tonga ianao amen jereo tsara fa rehefa tonga eto amin'ny fanatrenao tsy mahazo nininana ne ianao mahazo teny ianao mahazo fampaherezana mahazo fananganana fa le resantsika eto misy valimbavaka anankiray izay andrandrasanao tsara mihitsy iny le tenen'Andriamanitra hoe ho avy le izy fa aza terena ary aza mpitahana amin'ny fiainan'ny hafa avy aloha Andriamanitra amaly arak'izay tiany rehefa hita fa mety ara-potoana ny ao anatinao tena akaikinao tsy hoe miandriandro fahatany koa hoe fa miandro hoe miaraka amin'ny fahavonona ny fo hoe tsy ampy zany raha ilaza aminao hoe andraso io fa ho avy tsy ampy ny mahampy azy dia zao andraso io amin'ny toe-po vonona ny androso iova anome zay takian'Andriamanitra ara-piovana ao anaty manasitrana olona ray Andriamanitra manasitrana olona manokana Andriamanitra manasitrana olona vitsy Andriamanitra manaraka indray manasitrana olona maro Andriamanitra aloha mihitsy zany sokafa nyty teny ity mba tonga anao amantatra hoe ianao ve le ray ianao ve le manokana ianao ve le vitsy ianao ve le maro ianao ve le rehetra sa ianao le ompahirezina manokana rehefa fa tsy tafiditra anatin'ireo mihitsy ao anatin'io misy fotoana Jesosy manasitrana olona eo misy fotoana Jesosy manasitrana olona tsy eo dia ianao zany tsy afaka hametraka hoe za le tsy eo sitraniny zay mahatonga tsy manatrika sekoly fa nga ianao indray ny mpanjaka ny mametraka an'izay Andriamanitra ane mahafantatra hoe inona mety tsy mahafaka anao ary fantany tsara fa afaka ianao fa ianao fotsiny te hampiasa révélation hoe za tompo ohatran'le zanaka lahy le kapiteny Romanina atao trano ozy Andriamanitra hoe ianao jairy tokony mandeha manantona mazavy sotra ny tompony amin'ny fahazavana zany marika toko voalohany dia 7:30 aminaran'i Jesosy ary nasitrana olona maro izay narary tamin'ny aretina maro samihafa izy avy eo koa Andriamanitra afaka miditra tsehatra manasitrana ny olona rehetra eny tsara afaka manasitrana olona ray izy olona manokana olona vitsy olona maro olona rehetra fa tsy afaka to dia misaotsika hoe ny any tiako amin'ireo le rehetra tsara zay raha zay ny tianao fa mandraka androany mbola mikonty foana zay tiany tena akaikinao tsara ianao manana an'izay tianao hoe endrika Andriamanitra zany hoe dia Andriamanitra koa manana an'izay tiany hoe amen Matthieu toko 7:20 dia fikasana efa sika tamin'ny 2010 ty ny anaran'i Jesosy ary no ny ariva ny andro dia nenti ny olona tany amin'ny demoniaka maro adray ary no ny ariva ny andro dia nenti ny olona tany aminy ny demoniaka maro zafady misy intonation fangaro kely fa zafady safady ary ny teny ihany no amin'ny fanaratsy ary zay narary rehetra dia ny sitraniny avokoa tsoloako vavolombelona aminao amin'izay rany 2010 Andriamanitra nameno io tefikasana io hoe ny marary rehetra ho sitraniny avokoa tozy Jesosy anao 100% na risque tsika 100% izy ohatr' zany ve ndao matomboka palais des sports tsy 100% fa hono Andriamanitra ny teny hoe 100% rombe folo taona taty aoriana fo nazavainy le izy tsy haiko hoe firy taona le izy ny tsy azonao fa raha zay ianao manam-paharetana fa ho azavainy io raha mbola eo ianao fa raha tsy eo kosa aloha ianao dia zay eo anao nazavany an'le izy rombe folo taona ty aoriana zay vao nazavainy le izy hoe nomeny le teny fikasana fa izy no misafidy hoe oviana sy aiza no ataony tovotra oatra maharaka tsara aloha ianao tsangany tsara ny tanao zao latsinay maraina zao malaindaina mihitsy alleloia vita ny palais des sports Tananarivo petaka maiva-tanana indray tsika Marovoay Antsohi Majunga tsy fantatra hoe taiza zany le izy efa vita ny campagne vao niteny Jesosy hoe tany Marovoay izy nataoko le 100% tena akaikinao tsy zay tianao ty resaka ty hoe ty sekoly androany maraina ty zany dia mamerina ombienombeny anatin'ny fotsika indray fa tena tsy zay tianao mihitsy ny ataontsika eto amin'ity tany ty fa zay tian'Andriamanitra dia mety hogaga fa manina tsy mba afaka manao zay ty koa pasteur rehefa nomena fafana ny olona anao zay tiany
dia ninana voankazo voarary izy. Hitanao ilay voankazo be le nohan'le mpanao tantara tamin'ny zay le manao zay tiany ny olona, tsy mahay mamantatra ny tena mahasoa azy. Satria ny tena mahasoa antsika dia ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ay Andriamanitra miteny io nasitrana ny aretina rehetra sy maraha rehetra mandritra kroazady. Tia ny arisika ianao dia tia ny hianatra ianao. Averiko indray 12 taona androany zao révélation vao tamin'ny sabotsy teo vao nampahafantarin'Andriamanitra hoe tsy izay tianareo ny matateraka an'le teny na dia efa latsaka ary le teny. Fa programa apetrako rehefa manaikinareo ny andeha. Tsika eritreritra ny hoe tenen'Andriamanitra meloha hoe mandehana any Maiva tanàna Antsohi Marivoay Majunga any Marivoay rena ataoko 100%. Kina ianao reka afaingany atao Maiva tanàna ty vita fotoana ny Antsohi dia aloha anulena ny Majunga. Satria maninona aloha ifantohana mihitsy le ao Marivoay fa ao Andriamanitra ny anao ny teniny. Nanao ny teniny izy tany amin'ny tanàna rehetra ka. Fa le zavatra ny teneniny manokana hoe anao le 100% tao Marivoay. Amen. Nanao an'le nanasitrana olona maro izy tany amin'ny tanàna hafa. Fa le olona rehetra teo amin'ny tanàna anankiray. Mino fa mitodika any amin'Andriamanitra ianao io zao. Amen. Faharoa iresaksika momba ny fanasitran'Andriamanitra ny ainao. Maro ny aretina mahakasika ny aina na ny tahaka ny ratrapo, ny fahadisom-panantenana, sany mihitsy pasitera avy amin'ny fahadiso-kevitra. Ny diso hevitra ny diso fanantenana. Mahatonga anao diso fanantenana, diso ny nametrahanao le fanantenana fa tsy hoe le olona mihitsy ny te diso fanantenana anao. Ny olona mihitsy ny tsy azo ametrahana fanantenana. Tena akaikinao raha tsy te ho diso fanantenana ntsony hoe tenao an'izay izy. Dia aza diso hevitra hoe. Conseil le omeko anao zay. Fatary zany hoe inona le fahadiso-kevitra dia inona le fahamarinan-kevitra tokony hijoroanao. Baiboly aloha dia miteny voaozina zay matoky olona. Aza petraka amina olona ny fonao sy ny fanantenanao ary no avinao. Ka izy nampanantenana tsy problema zay nampanantenaina. Problema raha tsy mahaino an'Andriamanitra intsony ianao. Alleluia. Tadio tsara fa rehefa tsy nanaiky ane Saul ho an'i Israely dia nanangana ny Davida Andriamanitra ho an'i Israely. Ho an'i Israely. Rehefa tsy nanaiky Petera dia ho any amin'ny Jentilisa dia nanangana ny Paoly Andriamanitra ho any amin'ny Jentilisa. Rehefa tsy manaiky ianao dia isisika Andriamanitra anery ianao. Aloha ataoko an'izay le izy. Mihaino ve tsika? Avadiko indray, raha misy olona any tsy manaiky ho fitaovana mba ho fitahiana ho anao anangana fitaovana hafa Andriamanitra fa tsy izay no tsy olana fa Andriamanitra afaka manao ny rehetra ho anao zay tonga eto andro maraina. Andriamanitra nanao an'le izy. Amen. Misy ny ratrapo, fahadisom-panantenana, fahatafitohinana, voailika, noararotina, raraka lava, sy ny sisa ary sy ny sisa. Dia ny solution men'Andriamanitra dia zao miverena hony ianao ao amin'ny fitiavany. Ny ankabeazan'ireo ratrapo sy aretina eo amin'ny ain'ireo dia atonga anao atsapa hoe tsy tiana. Zareo tsara tolona ilay izany. Hoe nisy olona zay nampanantena mihitsy hoe hamme vola dia hanomboka le projet zay dia tsy hita tampoka le olona za mihitsy ny tsy tiany. Mihaino ve tsika? Tena akaikinao mivaly an'izay hoe na tsisy tia ary ianao. Misy anankiray zay tianao ary tia be anao izy hoe eto izy zao hoe Jesosy zay olona zay hoe sutehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Misy taon'Andriamanitra mamela ny zavatra hitranga atonga anao tonga saina fa tsy tianao ny olona manodidina mba ahafahany fonao mitodika misarangotra amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova. Avy eo averin'Andriamanitra daholo fampahitana fiteo amin'ny fiainanao.
fa raha mbola tsy azonao an-tsaina aloha hoe Andriamanitra ny tena tianao a dia ho porofon'Andriamanitra fa izy rery ny tianao. Amen. Ary reto mijoro avolombelona aminao fa tena Jesosy rery ny tianao io. Surtout ianao io, izao ianao io. Alléluia. Aza miankina amin'izay nefa. Za tiany foana. Eny e. Ianao ane tiany foana e. Fa ny zavatra ataonao ane tsy ahafahanao miaraka mandrakizay. Ny zavatra ataonao tsy mety, tsy ahafahanao miaraka mandrakizay na dia tiany azy ianao. Zay mahatonga antsika tsy hoe manao adaladala vokatry ny fahafantarantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Tany lavitra tany izy niteny tamiko fa fitiavany mandrakizay ny tiavany ahony. Aparetiny amiko ny famindram-pony. Eny e, le izy ane maharitra e. Fa ny mahatonga le famindram-po aparetina ane mba ahatonga anao iove. Ny objectifan'le faharetam-pamindram-pony Mandriamanitra manantena hita ny fiovanao alohany ny ankany ianao mba ahafahany mahazo antoka fa raha maka anao tokoa izy dia any aminy ianao. Satria teo amin'le fotoam-piovana no nankany ianao. Jaona voalohany toko faefatra andiny fafolo aminaran'i Jesosy. Zao ny fitiavana. Tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa nitiavany antsika. Ka ny raha ny zanany ho avitra no ny fahotantsika. Ny antidote ny aretin'aina dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ho anao izay manatrika eto zany hoe za pastera tena problema sur problema amin'ny fiainako. Solution io Jesosy. Raha mba milatsaka zao mivaratra amin'ny fiainan'le olona le nanao an'izao tamiko. Tsy latsaka mihitsy. Tena tsy latsaka mihitsy io ry namako. Satria ianao no amboarin'Andriamanitra mba hanana fo afaka mamela. Tsy ho faly hita ny fahavoazan'izay mety nanao ratsy taminao. Fa ho neny ianao mba ho isan'ny olona andovany mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra koa reny olona reny amin'ny fotoanany. Dia tsy le olona no amboarina fa ianao. Satria hatreto aloha ianao no tonga eto fa tsy le olona. Ao a, tsy rehefa mankany amin'ny dentiste ianao dia nifin'olona no entinao eo fa ny ianao. Mazava ka amin'izany tsy hoe fa sakafo ny vava izy amin'ireo marary. Nifim-badiko. Fa kaka le dentiste dia ko maninona eto ianao zany ohatra ka nifim-badinao no asevizony makaty. Asika ve ka mba teo ianao tonga eto vao maraina ianao zany no amboarina. Alléluia. Za no amboarina. Ny antidote ny aretin'aina dia ny fitiavan'Andriamanitra. Raha voarenao zany hoe mitady ararirary ny ainao, vereno ny fitiavan'Andriamanitra. Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy hove izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Raha vao mitady ararirary ny aina, vereno ny fitiavan'Andriamanitra. Aza mitady sakafo, fandana aloha miverina ny fitiavan'Andriamanitra. Aza mitady divertissement, andefa Netflix aloha fa mararary ny aina. Ianao le marary any mijery Netflix iny to dia film to dia zao titre voalohany naratratra ny farany izy zay ny titre voalohany. Mba tsy tiako zany mijery aloha mijery série hafa miovaova eo lay voafitaka. Ny fitiavan'Andriamanitra rery no ampahery sy anangana anao. Ny fitiavan'Andriamanitra rery ny fototra afaka ampijoro anao. Ny fitiavan'Andriamanitra rery no afaka anangana anao vaovao. Tena aleluia ane zany e. Ny olona mifanena amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy ampahorian'ny fitiavan'olombelona. Za ry havana dia mba isan'ny olona nampahorian'ity fitiavan'olombelona ty. Ambara-pahatonga ny fotoana mifanenako tamin'i Jesosy. Nanomboka teo niovan'ny zavatra rehetra. Ay azo ioarana kay le fampahoriana ny trangatra amin'izay. Fa naninona ry tsy nafantatra an'izany hatramin'izay. Ny antony izao le fotoana. Ay kay ianao io zany rehefa tsy mahafantatra dia ringana. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ianao tsy mahalalaka eny mahatonga an'le mpandringana mahazo aina fa tsy le mpandringana mafy be. Tsy mafy be zany ny mpandringana. Jesosy mafy be. Tsy io problème io mafy be. Jesosy mafy be. Tsy toetranao io ny mafy be
fa Jesosy ao mafy be. Fitiavany koa mafy be. Famelan-keloka koa tonga dia matanjaka be. Bokina be. Ny olona mifanena amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy ampahorian'ny fitiavan'olombelona. Satria manomboka amin'ny fahatsapany fa le Andriamanitra fitiavana no tia azy dia manomboka tsy mitady fity intsony izy fa lasa tia maneho fity. Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Fa tsy hoe mahaino an'izany indray dia tenenao tianao daholo ty olona vazatany eraka ny tia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka mitraka aorianana aretinaina izay mahazo ny fitiavan'Andriamanitra. Hitanareo fa misy olona rera-dreraka dia asio vitamine C dia asio calcium, tonga dia misy toko zay aminao vao hohaninao fotsiny io tonga dia renao mihitsy hoe mahazo aina ny vatanao. Ohatr'izay mihitsy koa ty hohany fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra fa vao miletra miditra ao am-ponao io enformenao e. Ary andro amin'ny maraina avereno ny fonao iaiky. Fa ninona ny trangatra eto misy fitiavan'Andriamanitra ao commande ao ambadika ao. Ary Andriamanitra tianao no mitantana amin'ny fiainanao, tsy ho ratsy fehefary izany mandrakizay zasy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny aretinaina dia lasa lalana alalan'ny olona bebe koa an'Andriamanitra. Zay no mahatsara azy ary miara-miasa masoa ny zavatra rehetra. Rehefa manomboka tsy mahita ny olona rehetra toy ny hoe ohatr'izao izy hoe rehefa ohatry ny mahatsapy ianao ohatry ny tsisy tia zany dia manomboka jereny ambony amin'izay ianao hoe sao dia mba hany misy misy ihany jereny ambony aingana zany tena sérieux zany jereny ambony aingana fa any ambony zay efa ao anatinao ihany koa ny tena tianao sady tsy hamitaka anao ary inoko fa manomboka andro maraina koa dia tsy ho fitanao izy. Amen. Tsoroko vavolombelona kely nareo vetivety amin'ity le hoe alléluia. Par expérience no nahitako an'ity fa tsy mitena hoe mety aminao zany fa mba niainako le izy. Rehefa le mandeha mivoaka dia tsy ampivavaka matetika. Le sondrina amin'le za alléluia alléluia zany vao teny ihany fa amin'ny fiainam-panahinao heninao hoe misy taona latsaka. Ohatra fotsiny ny secret place ny toerana manginginy hifankazaranao amin'ny raha ianao miova. Zay zany anankiray fa excuse zay. Ny vavaka topo raha mbola misy fotoana ka mivoaka na mivoaka an-Tananarivo io na mivoaka amin'ny firenena dia ny fiainam-bavaka no entiko eto anatrehanao. Ny adiniko dia ny fiainam-bavaka eny amin'ny aéroport. Niatrikaditsika niatrikaditsika tany amin'ilay tsy nentinam-bavaka. Tenenino akaikinao tsarovy amam-bavaka hoe ny fahafenoan'ny fiainam-panahinao hoe. Hitanao ohatry ny ampianarin'Andriamanitra zany hoe ianao zany tsy hoe tafavavaka ho azy tampokeny zany fa mangetaeta an'ilay fiainam-pahamarinana ianao. Mangetaeta ianao mba ho ampy-vavaka dia lasa tonom-bavaka ao no mba ho ampy sy ho feno ary ho tia vavaka. Amen. Amin'izay tsy maharadratra amin'ny zava-poana ny ainao. Mila tonga saina ny olona fa Andriamanitra rery no afaka manasitrana ny ainy. Ny fitiavana dia manokatra famindrapo, anananao fanantenana ny amin'ny fiaingana vaovao isaky misy zavatra migadona sy midona eo amin'ny fiainanao. Jeremia 31:3 dia manambara aminaran'i Jesosy tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamika nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo ho anao. Voarenao ny asaribidin'ny fitiavan'Andriamanitra dia misokatra ny ao anatinao hoe misy famindrapo vonina zany androany maraina. Famindrapo avaozin'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany, famindrapo zay tsy misy fandraisany amin'ny zavatra hitako ny ainako sy nataoko omaly sy tamin'iny herinandro iny sy hatramin'ny voalohany taona, fa rehefa miteny Andriamanitra hoe avaoziko maraina amin'ny famindrapo dia tsy misy réserve ao am-pon'Andriamanitra. Atreo vaovao zany ty androany ty, atreo vaovao ty herinandro ty, atao faran'izay tsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra amin'ity famarana an'ity taona ity mba ahafahanao manosika ny fiarahanao amin'Andriamanitra indray amin'ny fidirana amin'io taona vaovao eo. Mety miteny zao tsika hoe ndry pastera tena efa hitako efa tara be le fifoazako par rapport an'ity taona ity. Za mahita fa raha mifoenao andro maraina dia mbola tsy tara. Alléluia. Raha mba mety izy atao tara ny androany kosa nefa raha mety. Fa mba aloha androany mifo tsara tsika
fa misy zavatra navozan'Andriamanitra vaovao be mihitsiny. Hatreo vaovao be miaraka mitsikitsiky sy fifaliana. Wow! Andromany ndray zany miaraka amin'Andriamanitra aneho zavatra ndray zao izy eo amin'ny fiainako a, anao zavatra zao izy eo amin'ny fiainako a, za koa zao a aneho toetra tsara, iova amin'reto lafiny reto a, mangina tsara, mandefitra zokiny a, mamela heloka be a, tonga de mivonina mihitsy ianao. Zavatra hitako raha vao tsy mivonina ianao a de tapohana foana. Fa raha vao mivonina ianao a de vonina. Alleluia. Manaraka Andriamanitra tsy manao ny zavatra rehetra foana. Zay amin'izay le izy teo. Révélation, Andriamanitra manao ny zavatra rehetra. Révélation marina tsy voatery ataony le izy. Na de hainy aza. Tena kekinao tsy voatery ataony hoe a? Na de hainy aza. Ny tsy fahafantaran'ny olona ty révélation marina ty mahatonga ny olona mitsara tsy marina an'Andriamanitra sy mahatonga ny olona mihinana ambolony fotsiny de lasa aleon'ny olona mihinana laingany devoly toy izay ny marina avy amin'Andriamanitra. Eto mazava be na de hainy aza tsy voatery ataony satria mpanjaka izy. Tsy hoe mino ianao de tsy maintsy hanaja ny finoanao izy. Na mino ary ianao de afaka miandry Andriamanitra hoe anka misaotra anao na ame finoana fa tiany andrasako. Mivavaka ny finoana zao de manina ozy izy moa? Mahery indrindra. Nitsanga ny Abrahama vavaka ny finoana satria Abrahama mihitsy ny ray mino. Foizy Andriamanitra tsy omeko le izy a raha tsy mivavaka ny Abimeleka ianao. Fizy Abimeleka? Abimeleka le nangalatra ny vadiny. Tsy mba hoe eto mbavaka Abimeleka. Amina hoe karazatra ny hoe valifaty zany e. Aoka mba hitombo ny fahamombany. Hintsana ny asany satria nangalatra ny vady mpanomponao izy. Ozy Andriamanitra tsy zay mihitsy le vavaka fa mivavaka ho azy ianao a de ataovy malaila aloha ny fonao. Tezarevana Andriamanitra ny fony Abrahama. Raha vao eo manaonao ina moa le raha masom-boay moa? Mody mitomany efa tsy zay kory. Andriamanitra namorona ny ranomaso ary Andriamanitra koa namorona voay. Fantantsara io zany. Fantantsara io. Ka tsy mety raha io zany mody manao fotsiny hoe tompo mamela ny helony. Tezarevana hoe tena ohatry zany ve ny angatanao famelan-keloka ho azy? Valio any izy. Ito de hita be zany hoe mavesatra ianao le hivavaka ho an'le olona mety nanao ratsy taminao. De eo aloha zany tsika ohatry le irandrijiny le eo ary tsika eo ary tsika eo aloha tsy miampitany amin'le refrain manaraka mihitsiny satria eo ianao tian'Andriamanitra ho afaka. Amen. Nangon'ny Abrahama ny hery rehetra navelany heloka ty rangahy ty. Nalainy ny fijerin'Andriamanitra de ny solony ny fijeriny de nanomboka niatrika an'ity lehilahy ty izy. Tsy toy ny le tompom-bady le victime fa toy ny mpisorona hivavaka ho an'olona tonga anantona an'Andriamanitra. Halleluja. De nivavaka izy tompo ty Abimeleka tonga manantona anao. Abimeleka kely. Jereo ny izy mampalely kely io e. Tena kekinao ianao rehefa mivavaka hoe de mijery ny fonao Andriamanitra hoe raha vao tsy ao ny fonao hoe de tsy mandeha le vavaka hoe ao zay no mahatsara ny exercice mivavaka ho an'ny firenena. Manasanao hivavaka amin'ny firenena isan'andro. Ao ny filana ny toe-ponao e. Mba hoviana moa izy io mba filana e. Satria ny antony raha vao eo ianao no mavezabezatra hoe mitondra bavaka amin'ny firenena de ne moa contraire an'izay je n'aime pas. Tsy mipasse zany e. De tsy maintsy manadio fo ianao manamaivana any anaty de afaka mitondra bavaka amin'izay ianao. Alleluja. Miala aloha mivesatra vao mivavaka. Manjary olona mavesatra ny mivavaka mba hiala ny vesatra. Toy ny tompo ny anao aloha ny esorina. Aza manononona firenena aloha fa ny anao mihitsy aloha ny esorina aloha. De mba tsy ho lany fotoantsika de esorina melony atsika de amin'izay mba afaka miasa ho an'Andriamanitra ny fotsika. Amen. Korintiana voalohany toko 10:17 minaran'i Jesosy. 1 Corinthiens 10:23. Ny zavatra rehetra de azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Paul de mametraka
fa misy zavatra azo atao nefa tsy mahasoa, ary rehefa tsy mahasoa dia tsy ataon'Andriamanitra na azo atao aza, satria Andriamanitra tsy tonga anao sitraponao, fa Andriamanitra tonga mba hamonjy ianao, tsy ho very ianao, mba hiaraka amin'ny mandrakizay. Amen. Timoty 2:4-5 Menaran Jesosy, mahasoa kely ihany no fampiasana ny tena, fa ny teo-panaraka an'Andriamanitra ny mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Ny fanasitranana dia tsy voatery ho mahasoa amina karazana fotoana sasatsasany araka ny fijerin'Andriamanitra. Zay no mahatonga anao mila misokatra aingana be andro amin'ny maraina, fa na dia sekoly mpanasitrana azy andro amin'ny maraina, na dia mpanasitrana azy Andriamanitra, na dia efa niaritra ny kapoka izy ho fanasitrana anao, na dia efa nalay ny fanamasina ary ilay fanasitrana no tonga fahasoavana sy fanomezana ao anatinao, na dia eto ara ny osotro ny fanasitranana, eto ny hery mpanasitranana, eto ny teny mpanasitranana, tsy voatery ho sitrana ianao, satria ny antony tsy le aretina tian'Andriamanitra hokitiana andro amin'ny maraina. Misy zavatra tsy mahasoa ao, dikan'izay tsy azontsika terena Andriamanitra hoe alefasa aloha le karakara aloha le aretiny ty fa raha vao sitrana io miova ozy Andriamanitra be zay henoko zay avadio miova alo, fa Andriamanitra tsy hoe manangy ianao na manamby ianao ny fiovana, fa ny fiovanao mihintsy no ilainy, na tsy anao ninninona ary ianao fa miova. sao dia verinao matsy hoe ohatra hoe raha sasitranona hoe tomeko ny tranoko, tena kaiky anao tsy ilainy ny tranonao, ho fonao ny ilainy hoe azontsika ve le izy omeo azy tanteraka ny fonao ataovy azo antoka, fa tena azon'Andriamanitra ny fonao, babon'Andriamanitra ianao. Ny fanasitranana tsy voatery ho mahasoa amina karazana fotoana sasatsasany araka ny fijerin'Andriamanitra, fa zavatra anankiray ny tenen'ny Baiboly fa mahasoa amin'ny zavatra rehetra teo-panaraka an'Andriamanitra. Raha zay zany ny angatanao andro amin'ny maraina, toy Andriamanitra io indray mahasoa amin'ny zavatra rehetra, raha vao mikitikitika teo-panahy ao dia tonga dia d'accord foana Andriamanitra, fa raha vao latsaky ny teo-panahy dia misy fotoana izy tsy d'accord, misy miandro kely, Andriamanitra mila vola, miandro kely, mila asa, miandro kely, raha zao no menao hery sy tanjaka, miandro kely, za te ho tsara fanahy, maninona te ho tsara fanahy, ay tsy miandro zany to dia andro maraina, mba ahafatary ny priorité eo amin'ny administration any lanitra. Aza miandro 20 taona aorian'ny androavo, tena resy lahatra pastera tamin'le toriteny tamin'ny 2020 teo iny, tadidinao ve na zary mety tsy tadidinao tsoviza moa ianao, tam'izany ianao ny tenen'izy dia 20 taona teo aoriana nataoko le izy, marina le tenin'Andriamanitra, tiako tenenina aminao marina foana io. Aza miandro 20 taona aorianany androany, miova zao maraina zao. Amen. Nafinaritra be moa le tamin'le tany izy témoignage nafinaritra ohatran'izay, nisy olona ny teny tao talohan'le fotoana hoe za ndray aloha 2023 io tena miova, fo nandeha nitoriteny teo fanamasina tsisy miandro 2023 zany ny fiovana androany, nefa tsy mifampiresaka satria maika Andriamanitra ny amin'ny fiovanao. Tena kaikinao maika ny amin'ny fiovanao Andriamanitra hoe ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny mahasoa foana amin'ny fotoana rehetra. Matito 4:2 aminaran'i Jesosy, ary indro nisy boky anankiray nanantona dia niankoaka teo anatrehan'i Jesosy ka nanao hoe, tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Nametraka izy ny asarobidin'ny fetezan'Andriamanitra ho isan'ny safidin'Andriamanitra, amampanjaka an'Andriamanitra, ho endrika sy ho pirofo ny fiandriana an'Andriamanitra. Souveraineté an'i Jesosy no nkitiany ty boky ty hoe fantatro fa hainao atao le izy, fa tonga atao boka laby ety fa raha mety ianao dia raisiko le izy, raha tsy mety ianao dia manaraka anao eny any fotsiny ambara-piandrasako le fotoana hoe mety ianao. Toy Jesosy hoe raha zay toe-po zay dia tsy mila miandry ela be tsika fa tonga dia mety zao dia manaraka. Amen. Misy fotoantsika manararoatra fa nitranga tamin'ilay boky io, ilazantsika hoe tahaka an'ilay boky anyteny tompo raha mety ianao, fantatro fa mety ianao. Ao
ampianaran' Jesosy tsika mba tsy hanolana teny, tsy twiste parole. Twiste manolana. Ny teny izy fa ho an'le boka. Ary le boka ny nantany. Misy fotoantsika mamaky an'io dia alléluia. Raha mety ianao, mety izy. Tena akaikinao raha ny tianao hoe dia mety foana izy hoe. Fa antanio izy hoe. Dia hoenao ny valiny, amen. Fa misy fotoana izy mety, dia misy fotoana izy tsy mety fotsiny. Ohatra anao le misy fotoana tsy mety reny. Fa maninona izy foana miaritra anao tsy mety. Ereto koa rehefa mba tsy mety koa Andriamanitra. Azareo ve izany izy rehetra nalasa saina hoe fa maninona moa Andriamanitra terentsika foana hoe mety raha mety ianao. Vao fo maraina, raha miposaka io masoandro dia izay midika fa mety ianao. Ahoana moa tsy posaka io masoandro io? Asika ve le izy? Manomboka efa miangona ny rahona. Tompo, ny filatsahan'ny orona dia ho pirofo soamantarana amiko fa mety efa miangona be ny rahona. Antanio tsara fotsiny izy sa ho teneny ao anatin'ny fonao hoe mbola tsy zao. Dia na misisika anao dia ho hitanao mihitsy hoe mbola tsy zao le izy. Fa tsy midika hoe tsy ho ataony le izy na tsy homeny le izy. Jereo daholo le olona niraka tamin'Andriamanitra fa ry Abraham zany hoe tena anjoro ane zany e. Fa nisy fotoana mahamety vao nomeny le izy. Tenenina akaikinao le izy ene homeny fa tsy ao amin'ny fotoananao e. Za mahita fahalohany fiafarany ty taona ty hijoro Andriamanitra. Ahita ny etaeta-piovana ao anatinao izy. Ary ahita ny dinga-piovana ho raisinao izy. Ho herinandro tsara ho antsika menakavy ty herinandro farany ty aminaran'i Jesosy. Ho herinandro ahafahanao maneho ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fifikiranao aminy. Tsy farana foana ho anao ty 2022 ty amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy any Nazareta. Aza terena izy. Velao fotsiny izy anao izay tokony ho atao amin'ny fotoanany. Amen. Inona ny mamaika an'Andriamanitra? Amarana antsika azy. Inona ny mamaika an'Andriamanitra? Inona le mahasoa eo mason'Andriamanitra? Hatramin'ny voalohany dia efa mety efa hainao tena tsy efa ny teny fa manonka fantatrao amin'izay hoe inona le mahamaika an'Andriamanitra? Tahaka ny andro marina sy amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny resaka fanasitrana sy fiovam-piaina irianao io, inona no andrasany? Ny aim-panahinao, ny fiainam-panahinao, ny toetranao sitrana, ny communion-nao amin'ny tompo miverina amin'ny laoniny. Zany zao ny ao am-pon'Andriamanitra andro amin'ny maraina. Dia misy tao ny ao am-pontsika nefa hatanjaka velona be. Salama tsy misy toy izany. Tsy mety marary tsony. Tsy andairana aretina matsaravina. Afaka hitranga daholo zany fa eny le mamaika an'Andriamanitra. Toetra miova. Fietretana madio. Tsy mikitsaratsara olona. Tsy manendrikendrika. Tsy manameloka. Tsy mankahala kely. Fa to dia tsara fanahy foana. Tsara toetra foana. Na misy vola. Na tsisy vola. Dia ny toe-panahinao mifanaraka amin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra mivoaka eny foana. Feno tsikitsiky sy fifaliana foana. Satria fanantenanao tsy avy amin'izay tenenin'ny olona fa avy amin'izay tenenin'Andriamanitra. Amen. Lioka toko faharoa andimy faraiky ambin'ny folo vao vita amin'ny fankalazana krismasy. Mbola roitina kendrely ny krismasy. Hozy izy ny anjely amin'ny laran'i Jesosy. Mpamonjy ny teraka ho anareo aneo ao tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Eto zao hozy izy ny anjely. Mpamonjy ny tonga fa tsy mpanasitrana. Mpamonjy ny tonga fa tsy mpampanankarena. Mpamonjy ny teraka fa tsy mpanao fahagagana. Mpamonjy le resahana. Mety hiteny hoe za efa voavonjiko. Sura. Dia amen zany. Azotsika ve? Ny famonjenanao no ao am-pon'Andriamanitra. Ka raha mampitodika anao any amin'ny famonjena le zavatra angatahanao, araba soa. Araba tsara fa ho azonao zany le izy. Fa raha ohatra hoe hiteo raha sitrana dia hiteo e.
efa hita ny tompo melola izy ka tsy miandry anao hiteny hita efa hita melola izy amafiso tsara fotsiny zavatra eritreretinao atao dia amboary tsara ny ao anatinao fa tsy mahasoa anao no manderery tsy misy Andriamanitra. Eny rehefa tsy atao vavaka koa dia ataoko otra ataoko amin'ny tambavy rehefa tsy atao vavaka atao viotra sy tambavy fa hiverinety foana ianao ka ataovy alefa aloha ataovy aloha raha mbola zay no fa hiverinety ianao omeko anao 46% avec attestation pour un an mihitsy tsy maintsy eo amin'Andriamanitra ianao mifarana tsy maintsy tsy na io aiza na aiza tsy midika zany hoe tsy afaka hisotro tambavy ianao na tsy hisotro dité na hoe tsy afaka hiotra na zava-loatra tsy zay le izy fa lenao mihitsy mametraka an'Andriamanitra ohatrany tsy anao an'le zavatra etretinao satria manana fotoana mahatery ianao Andriamanitra manana programme mahatery azy ny famonjenanao ny fiainam-panahinao ny fiainam-bavakao. Za pasteur rehefa tsisy vola hitako tena mivavaka zao teneko an'izay olo zay dia rehefa tonga le vola dia mivavah bebe koa dia amizay tsy miverina le problème manjary zarinao Andriamanitra azazarina izy azazarina rehefa tsisy ninona amin'ny paosy vao tena marisika mandoalika ka rehefa le izy ne pasteur mahatonga le tanao rehefa tsy dia misy le paosy dia maivamaivana koa le mandoalika dia mamenao conseil aho vao zay na misy na tsisy mandolia foana me voninahitra izy satria amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny loalika rehetra fa tsy hoe amin'ny avitsiny fanana sy ny arenao paosinao no andolianao tsy zay ka amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny loalika rehetra na any an-danitra mbola tsy any ianao eto tany eto ianao any ambany tany tsy any ianao ary tsy makany ianao. Amen. Amboary tsara ny fiainam-panahinao tompo ty vavaka ty hatramin'ny farany ty ninninona tonga ninninona tsy tonga nefa fantatro fa ho tonga ary ho tonga nele izy amen. Jaona voalohany toko 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo zao mba havelona antsika amin'ny alalany. Tsy ianao mararo ny problema an'Andriamanitra fa ianao very. Misy fotoana mivavaka tompo marary a izy Andriamanitra manentaina vatako tsy Andriamanitra very a dia tsy haiko aloha zany zay mbo ataonao ty andro marina ty efa atoranao le izy. Alleluia. Mety hoe malahelo Andriamanitra fa marary ianao fa tsy te hamaly anao Andriamanitra amin'le fotoana mamparary anao ambara-pahatonga sainanao misy zavatra ratsy lavitra anao ianao marary io ane tena kaikinao mba fantatrao hoe tenao zay izy misy zavatra ratsy lavitra hoe no io fanaintaina vetivety io hoe fanaintaina tsy metapitra hoe ho an'izay very ka mety hitery ianao hoe Andriamanitra zany tsy micomprendre fa inona ny tianao hicomprendre anao amin'le mafanaintaina ny ray andro ve sa Andriamanitra micomprendre anao amin'le fanaintaina éternel tiany anesoranao satria raha vao very anao dia tsy maintsy zay ny ainanao lavitra be ny sain'Andriamanitra fa aza mitsaratsara tsy marina azy ianao aza atao an'izany izy rangaha ianao mila amboarina vision anao vision à court terme 1 an à moyen terme 3 ans à long terme 5 ans générationnel 100 ans. Neny Andriamanitra ao melohany 6000 ans dia efa nana vision anao izy ty zanako ty ho tao mifanahako anatika sekoly masika ampialatsinahy maraina vita Krismasy 2022 efa planin'Andriamanitra ianao tonga eto andro maraina eo. Dia hitanao ny fifaran'izay planiny zay tsy hoe ianao sitrana fotsiny dia tsy hita avy eo fa ianao vovonjy dia sitranina raha hita n'Andriamanitra fa mahasoa anao ny anasitranina anao anatin'le fotoam-piandrasanao ny mandrakizay. Dia ahoana pasteur fa za zany tena za aloha tsy te harary miatrika ny tompo dia azan-kinina amin'ny aretina fiarahana amin'ny tompo azan-kinina amin'izay ataovy sarao tsara mihitsy ny zavatra iainanao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Sarao tiako tena hoe na marary azy miaraha foana amin'Andriamanitra salama be miaraha foana amin'Andriamanitra. Amen. Jaona voalohany toko 5:10 taoriana le teo ihany. Zao ny fitiavana tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka ny raha ny zana no avitra no fahotantsika. Le voalohany mba havelona antsika, le faharoa mba ho avitra isika no ny fahotantsika.
tsy olana aretina mihitsy aloha hatreto nyresana eto fa olana fahotana. Ka raha misy olona tonga atao fanatrehan'Andriamanitra andro amaraina mitondra olana momba ny fahotana, bienvenue, welcome, willkommen, tonga soa ianao. Fa tena faly Andriamanitra raha zany ny entinao hoe tompo ty toetra ratsy ty tro mitady aritra zany, nefa za tena efa te hiaina an'le fiainanao efa napetraka ao ato amiko. Amen. Ny vokatry ny aretina dia fahafatesana, fa ny Baiboly dia miteny fa ny tambon'ny ota ny tena fahafatesana. Ny fahotana dia mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Ny fiovanao tsy anota dia manorina tsara ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao, mampety ny communion-nao amin'Andriamanitra. Ny objectif an'Andriamanitra ianao tsy ho very. Inona zany tokony atao? Tokony atao averinao amin'Andriamanitra ny objectif anao aloha. Tsy mamaky an'Andriamanitra ny aretina, mamaky an'Andriamanitra ny toetranao. Tsy mamaky an'Andriamanitra ny toe-batanao, mamaky an'Andriamanitra ny toe-panahinao. Tsy mamaky an'Andriamanitra ny fonao midobodoboka be palpitation, fa mamaky an'Andriamanitra ny fonao mamela eloka. Amen. Misy olona andro maraina sitran'ny tompo izy manatrika eto. Nandrean'le teny ianao dia mandray mesure ianao mifanaraka amin'le teny. Fantatrao amin'izay zany fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Fa tsy ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ny tonga dia ataony amin'le fotoana inonao an'izay. Fa ny tena finoana dia ianao mankatoa an'Andriamanitra fotsiny, mankasitraka sy misaotra azy amin'ny zavatra rehetra. Faly ary tsy manome tsiny azy ny amin'ny fitondrany ny fiainanao. Amen. Manasanao hitsangana ary dia vaofaony tananao. Ankasitrao ny fonao manontolo Andriamanitra, misaora azy fa androany dia nisy fampatsiahivana momba ny révélation manondro an'Andriamanitra ary ny révélation marina momba ny souveraineté an'Andriamanitra izay tompony safidy sy tompony teny farany hatrany eo amin'izay karazana valim-bavaka fahagagana fantatrao fa vitany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny asaribidiny fotoana maraina, sekoly mpiovana, sekoly fanatrehanao ahafany manovany ao anatinay iombonanay bebe koa aminao. Anitsina izay tsy mandeha amin'ny laoniny any anatinay, ifonanay aminao ny fotoana, anerenay anao satria mba mahafantatra zavatra zay. Mamindrafo aminay amin'izany fahatakarana diso zany. Tonga eto izay ankasitraka sy anome voninahitra anao fa Andriamanitra ianao. Mendrika ome voninahitra eo amin'ny fiandriananao tsy manam-pahataperana. Ary eo amin'ny fiainanay dia tsy ny finoanay ny tompony teny farany, fa ianao ny tompony teny farany. Misaotra ny amin'ny tsiraray avy izay tonga eto andro amin'ny maraina. Misaotra ny aminay izay nitarianao avy any amin'izay tokantrano ho tonga eto amin'ny fanatrehanao, andresy andray ary anapa-kevitra. Mankasitraka sy misaotra raha eo ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha renao ohatry ny mavesabesatra ny ao anatinao mahakasika ny amina ny aina, ohatry ny renao zany ohatry mitarazoka foana isan'andro, ohatry misy vesatra foana, ohatry misy salobona foana, ataovy eo amin'ny fonao ny taninao kavanana. Ivavaka isika mba ho tanteraka androany maraina ny tokony amitsoranao ny zavatra rehetra, tokony amelanao eloka ny olona rehetra, tokony ho avelanao eloka androany maraina, afaka izy fanomboana sy fiaingana vaovao ry reto possible loatra zany ary ny fiaingana vaovao tsy miandro 2023 fa miandro fisokafan'ny fonao avy amin'ny teny renao hoe tompo afaka manomboka zava-baovao androany maraina any amin'ny guérison ny amanao no atrehantsika androany maraina. Avaovao ny tananao gauche satria ny droite za mametra tanana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy reto zanakao izay tonga androany. Eo amin'izay ratra fanaintainana, fampahoriana mitady hitarazoka ao amin'ny aina izy ireo, avy amina ratrapo fahatafitohinana, zavatra be dia be ny famafotany amin'ny lasa, aoka ny fitiavanao ahazo toerana atonga azy ireo anapatsapana fa vonona ny famelan-keloka avy aminao mba ahafahany mamela ny eloky ny maro, mamela ny eloky ny olona rehetra hiaingany vaovao andro amin'ny maraina. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fahatanterahany famelan-keloka avy aminao mba ahafahanao mandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Andro amin'ny maraina miala mivesatra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny tebotebo sy ny adi-tsaina ary ny fanahina.
miala ny salobina vokatry ny lasa manomboka zava-baovao ianao meloha fifaranty taona ity ombanao any Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka aminao izy ary tsy rery ianao. Tian'Andriamanitra ianao. Tsy kamboto zany ianao. Eo aminao sy ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Minaran' Jesosy. Amen. Eo amin'ny vatana tonononao ilay izy dia tenenina hoe sitrana aminaran' Jesosy. Samy hafa daholo mantsy ilay izy. Alleluia. Isa 2 tonono ilay izy. Sitrana amin'ny anaran' Jesosy. Avafantanao dia mankasitrasy misaoran'Andriamanitra amin'ny fonao ray amanontolo. Misaora azy, misaora azy, misaora azy. Mianara manao fiainam-pisaorana amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Ny fahamamian'ny teninao, ny fahitsiany, ny fanambarana. Atonga anay tena hijery fitaratra, hijery ny voninahitra ao. Anaka anao sy hiova hifanaraka amin'ny programanao. Misaotra ny amin'ny androany maraina Tompo. Mankasitraka amin'ny fony manontolo izay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an' Jesosy. Mahazo toerana vetivety. Hanao fanatritsika. Misy ina moa? I rahalahy Menderta tokony hoe tsy haiko raha ho avy eto izy laribina mety tsy tonga etsony fa tokony manao fanomezana ho azy tsika mba ho voninahitry ny tompo tahaka ny fanaontsika hatramin'izay dia tiako ianao hanomana ataontsika box fandrony. Raha ohatra moa mbola afaka miaraka amintsika ety izy laribia raha-basoa raha-batsara raha sendra laribia mihitsy zareo miainga any Esty any Majanga dia hoe zahantsika mpitaina amin'ny alalan'ny rahalahy Michael na ohatr'izay ilay izy ataovy amin'ny fona manontolo androantsika manao raha pitsikotsika mbola afaka manao raha ohatra ka hoe raha tseto ianao zany zao dia afaka manao ianao raha pitso raha tseto ianao zao eto moa ianao ka zao dia amin'ny fola izy tsy antery hainao tsara ny zavatra nampianaran'i Jesosy tsy miankina amin'izay mihitsy ny zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao. Raha misy azonao atao satria somary tsy hoe tampoka moa fa misy fotoana ohatr'izay koa ilay izy dia afaka miomana koa ianao afaka rapitso na ohatra hoe laribia arak'izay mampahazo aina ny ao anatinao le mampahazo aina anao mihitsy ho ataovy. Tany tompo azadino mivavaka ho an'ny asa izay nankinan'ny tompo mpanompony sy ny délégation any ampitan-dranomasina ary rapitso dia mbola misy sekoly eto laribia zany mbola misy sekoly eto zoma tena sekoly be tsisy toy izany ary sabotsy famarana ny taona tena mitsotra aminao marina tonga ava fotsiny fotoam-pisaorana ny sabotsy amita sy tondra ny fisaorantsika ny amin'ny taona ray amanontolo. Alleluia. Ianao no nahazo zazakely fa izay hisaotra amin'ny fotoana io ohatra izany. Ianao no nahazo vady fa izay ankasitraka ny tompo amin'ny fotoana io ndao mba hiaraka eo zany kanefa raha sendra tsy afaka eo ianao afaka ampitondrainao ihany ilay izy reto ny zavatra nentina mpisaona fa ndao tsy tena mahafinaritra izany fotoam-pisaorana zany tena nefa mety ho vitainao any an-trano koa raha sendra tsy afaka ianao tena tsy olana mihitsy fa raha ny tiana moa dia miaraka foana amin'ny fotoana io dia amboary tsara fotsiny programa dia ny zava-dehibe dia ianao misaotra an'Andriamanitra ary mahafeno ny fisaoranao mba alohan'ny higadona ny taona vao ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ary aiza le boxa fandroany vetivety avereka alohany sady mitsangana ianao ka tsy reraka ni ohatra mpafirina rehefa le miandro bus le miandro olona le any amin'ny birao reny tsy raha ohatra ka efa misy fa raha mbola tsy misy any aminao dia rapitso raha tsy misy koa rapitso dia raha tsy misy koa dia tsy maninona voarain'Andriamanitra ny anatin'ny fonao dia omen'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana anankiray aza matsapa tena hoe voatery fa tena nomeny tompo fahafahantsika hiaina ampifaliana sy ankalalana fafantanao dia ndao tsika hisaotra ny tompo saotra ray minaran'i Jesosy avy aminao ny fotoana avy amin'ny fanendrenao ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny androany maraina misaotra ny amin'ny kasika misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny vokatra misaotra ny amin'ny fanafana misaotra ny amin'ny fahafahana miainga sy manomboka zava-baovao miaraka aminao misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fahamarinanao misaotra ny amin'ny fivoriana misaotra ny amin'ny fahagagana ataonao mitranga sy miseho misaotra ny amin'ny valina izay ataonao amin'ny fiainany tsiraray avy misaotra fa midina ianao mikarakara ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona misaotra fa ty herinandro farany ity herinandro tsy handalo fotsiny herinandro miavaka herinandro amela marika ao anatin'ny fiarahana aminao misaotra raha eo
mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsaroviny sekoly rehetra amin'ity semaine ity ny fotoana amin'ny zoma ary ny fotoam-pisaorana amin'ny sabotsy. Tahaka izany ihany koa tolony eto anatrehanao ny fahatanterahany asa ny ampitan-dranomasina. Ianao hatrany omba hatanteraka ny programanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsofina rano sy tononona ny fahafenon'ny fahasoavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fiombonana ny fanamasina ho eo amin'ny fiainanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy voatahiry ny fanasitrahana ny ainao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy voatahiry ny fanasitrahana ny vatanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fijoroanao sy ny fandrosoanao ao amin'ny programan'Andriamanitra le mampety an'Andriamanitra. Tsofina rano tahian'Andriamanitra ny tontolo andronao androany. Mandehana fa izay ho karakarainao ho amin'ny rain'Andriamanitra. Renao ny ao am-pon'Andriamanitra fa ny mahatery azy dia ny famonjem-panahy ho anao. Rehefa izay ny saintsainao sy tandremanao, sokafan'Andriamanitra ny lalana. Sokafan'Andriamanitra ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy. Herinandro tsara ho anao ty herinandro ty. Herinandro hijoroanao tsy hanota eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao no fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Peace daholo.